Ny mahazava-dehibe ny fitiavana. Manasanao mba hanaraka indray zany lohahevitra izany. Fa le miarabantsika rehetrarehetra indray natratra izao andro any izao. Misaotra an'Andriamanitra isika ny fitantanany indrindra sy ny fiarovany antsika. Ka dia miarahaba antsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ilay tompo sy mpamonjy antsika. Tononona aminao indray ny fiadanan'ny tompo mba hanjaka ao am-ponao sy ny ankohonanao. Ndery hiaraka hivavaka isika raha hiditra amin'izao dinika hifanaovantsika izao. Andriamanitra rainay izay eny an-danitro, misaotra anao izahay noho izao fotoana sarobidy omenao anay izao indray ahafahanay miara-mandinika ny teninao. Tombontsoa lehibe ho anay izany ka dia raisinay am-pifaliana. Mahatsiaro tsy fampitanterahana iny fa zay koa mangataka famelan-keloka, koa mangataka fanadiovana, ary ao ka ny fanena masina no hitarika izao fotoana izao mba hitondra soa sy fitahiana ho an-tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy nangatana ny vavaka. Amen. Ny mahazava-dehibe ny fitiavana, iresaka ny mombany amin'ny fitiavana izany sika amin'ity herinandro ity. Ny andinina tao tadiana dia amin'ny Korintianina voalohany toko 7:10 ka ny andininy 7:10 manao hoe: ary ankehitriny dia ireto telo ireto no mitoetra: ny finoana, ny fanantenana, ny fitiavana, fa ny fitiavana no lehibe amin'ireo. Iza indray moa no tsy mba faly mihaino an'izany fitiavana izany? Iza indray moa tsy mba manana hetaheta zany hoe hitia izany? Zavatra ambara ty am-piandohana dia izao: mahay mandresina zavatra rehetra mpiara-midinika namana ny fitiavana. Hitantsika tamin'ny herinandro fa raha tsy misy tokoa ny fitiavana dia tsinotsinona ny zavatra rehetra. Tsinotsinona ny zavatra rehetra, ary ny fitiavana dia tsy hoe akory fihetsem-po fotsiny fa tena toe-tsaina. Toe-tsaina izay tsy maintsy aseho eo amin'ny fiainana, eo amin'ny asa, eo amin'ny fiteny andavanandro. Ao amin'ny Korintianina voalohany toko 7:10, Korintianina voalohany toko 7:10, eo manijerentsika ny andininy voalohany, dia misy fanambarana izay nambarany Paoly hoy izy hoe: na dia miteny amin'ny fitenin'ny olona sy ny anjely aza aho, kanefa tsy manana fitiavana, dia tonga varahina maneno sy kipantsona mikarantsana aho. Tsy milaza akory Paoly fa hoe tsinotsinona ny fiteny amin'ny fitenin'ny anjely, ny fitenin'ny samby tsy fantatra. Tsy milaza akory Paoly hoe tsinotsinona ny faminaniana, ny fahalalana sy ny finoana, na ny fanaovan-tsoa. Fa milaza Paoly fa tsinotsinona ireo raha tsy ny fitiavana no manisika azy. Raha tsy ny fitiavana, ary zay indrindra no nilazany Paoly eo amin'ny Korintianina voalohany toko 2:10, andininy 9:30 efa hitantsika izay teny zay: nefa manilifatratra ny fanomezam-pahasoavana lehibe indrindra, ary indro izay lalana tsara indrindra no atoroko anareo. Io ilay lalana tsara indrindra io ilay fitiavana. Zao nefa ny karazam-pitiavana izay lazainy Paoly dia tsy ilay hita anaty fehezanteny mahazatra-tsika akory toy ny hoe: tiako ny vadiko, tiako ny vady aman-janako, tiako ny namako, tiako ny voninkazo. Tsy izay io. Tsy miresaka ihany koa Paoly momba ilay karazam-pitiavana hita any amin'ny sary mihetsika ireny. Zany hoe tsy fitiavana ara-nofo akory ny tiany Paoly ho resahana amin'ity, na dia atao hoe fampiasa matetika ny amin'ny toroteny amin'ny fampakaram-bady aza izy ireny. Tia nambara ankehitriny dia izao hoe: ny fitiavana dia fahasoavana manokana omeny fanahy masina antsika tsirairay avy. Avery iny mandeha. Ny fitiavana dia fahasoavana manokana omeny fanahy masina antsika tsirairay avy. Raha ny marina zany dia izao: ny fitiavana dia fandrisihana avy amin'ny fanahy masina izay mahatonga antsika hanao zavatra amin'ny fo, ampitiavana tanteraka, ampahatsara-panahy, ampahalalan-tanana, ampitiavana tanteraka. Ny fitiavana, ary zay mazava-dehibe ity fitiavana ity. Ny fitiavana
dia tena zava-dehibe ary zay no natonga an Jesosy ry mpiara-midinika namana ilaza izao teny izao amin'ny filazantsara amin'ny Matio 7:20 ka ny 9:20 zay to fampitandremana kanefa mampisaintsaina ihany izany zao ny voalaza hoe ary noho ny habeny tsy fankatoavo an-dalàna ary noho ny habeny tsy fankatoavo an-dalàna dia hiamangatsika ny fitiavany maro. Mampalahelo zany toetra zavatra zany. Ary zany no mahatonga ny fitiavana agape, fitiavan'Andriamanitra zay tsy maintsy tokony hananantsika. Noho ny hery Kristy, noho ny amin'ny Kristy dia tsy azotsika avelangatsika ny fitiavana ho tokantrano. Noho ny amin'ny hery Kristy ilay fitiavana agape, dia tsy tokony avelantsika angatsika ny fitiavana ao am-piangonana na eo manodidina antsika. Manana ny ohatra naseho Kristy teo amin'ny hazo fijaliana isika. Kristy tokoa mantsy maty ho antsika noho ny fitiavana antsika. Izany no nahafatesany teo amin'ny hazo fijaliana mba ho antsika. Moa ve misy faneho-pitiavana mihoatra noho izany? Mazava loatra fa mety tsy ho vitantsika maneho fitiavana tahaka izany kanefa dia izao zava-dehibe ny fitiavana eo amin'ny fiainan'ny tsirairay avy. Ka tokony hanao ezaka isika, hanao ezaka isika noho ny fahasoavan'Andriamanitra satria zava-dehibe eo amin'ny fiainantsika ny fitiavana. Ka raha hiatrika andeha tontolo androm-piaina ho androany dia saintsainy tahaka ny ahoana indray ny hanehoako ilay fitiavana amin'ity androany fa zava-dehibe io fitiavana zay fampiresantsika ity. Ka dia ho toizantsika izany rahampitso mba hiditra lalandalina kokoa ny amin'ny mahazava-dehibe izany fitiavana izany isika. Hombanao any Andriamanitra amin'ity androany ity ka dia hipolotra fitiavana ny tontolo andro zay lalovanao hivavaka isika. Andriamanitra ray eo, misaotranao izahay noho ny fampidirana zay nomenao anay fa tsy misy ninona azo ny atao raha tsy eo ny fitiavana. Tsinotsinona zavatra rehetra raha tsy misy ny fitiavana. Ny fitiavana tokoa mantsy no fototry ny fiainanay tsirairay avy. Ka dia aoko tsapanay ny mahazava-dehibe izany ka tsy avelany angatsika ny fitiavana ao tokantrano, ny fitiavana amin'ny mpiaramonina, eo amin'ny mpiara-miasa, eo amin'ny fiangonana, eo amin'ny tontolo manodidina anay. Aoka ny fitiavanao no anjaka ty anatinay. Tononona ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.